Kalazany faha-enimpolo taona nisiny kosa ny sampanatily sy mpanazavana ny Sampati eo anivon'ny fiangonana FGKM Ambondrona Firaisana ny fahafito amby roapolo ny volana aprily izao izany hoe rahampitso moa no anatanterahana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy an'ity fankalazana ity rotsy rakotiny irainy sy mamirasoanaivo mitondra ny anjinjiny izay. Anamarika ny faha-enimpolo taona nijoroany ny Sampati FGKM Ambondrona Firaisana mandritra ity taona 2024 ity. Hosokafana amin'ny fomba ofisialy ny alahady 17 aprily arak'izany ny taom-panokafana ny fankalazana izay tsy hifarana raha tsy ny volana desambra. Fitopy-vavahana no entina hisantarana izany ankoatra ireo hetsika maro samihafa izay ho karakarain'ny sampana. Mifototra tanteraka amin'ny asa sosialy sy ny fanampiana ny mponina ny tena foto-kevitra amin'ny taom-pankalazana izany faha-enimpolo taona izany. Anisan'ny efa seho izay nikarakarain'ny Sampati moa ny mahakasika ny fanamboarana fehitenda misy ny sary famantarana ny jobily ary koa ny fanotana ny kapila mangirana mirakitra ny tantaran'ny fivondronana faha 2020 sy ny fiainan'ny Sampati Ambondrona. Mbola hisy ihany koa ny fitadiavam-bola izay ho tanterahana ka isan'izany indrindra-kira iarahana amin'ny tarika Ambondrona ny 12 Jona ao amin'ny CCSK. Ankoatra ireo dia hanolotra fanampiana ho an'ireo ankizy sahirana eny amin'ny fokontany Ambondrona ny Sampati mandritra ny ivon'ny fankalazana ny 13 Jolay. Mandritra ity taona ity dia mbola maro ireo hetsika ho tanterahan'ny Sampati. Dia izay ara no mamarana ny fotoana ny fampalam-baovao antsika amin'izao alina izao ankasitrana hatrany ianao nanjoy izany hatramin'ny farany sainam-panajana ianao anaraka kosa ny fandaharana mahenika ao aorianan'izao fampalalam-baovao izao. Mameraka ny velomandry amin'ny tafa indray tokoa.